Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anao izay manaraka an'izao fampianaran'izao pasteur Kristiana miaraka aminao. Hianatra isika mitoetrano isika amin'ilay fampianarana fizarana faharoa androany ny hoe olom-boahosotra sy ny hosotra izany. Alohan'izay tandrolo isika hivavaka ho an'izay teny sy fampianarana izay ary. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola misaotra sy mankasitraka indray izay androany. Misaotra mbola hianatra izay andreny amin'ny teninao ny fampianarana. Sokafo ny fonay rehetra, ny sorony lelako, ampiteneny ny vavako ho an'izay rehetra mandre an'izao fampianarana izao ka tsy hisy alamaina amin'ny teninao amin'ny fampianarana. Tahina amin'ny fampianarana voalohany hatramin'ny farany fa ilay masina mamisehatra anao ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Averina ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitoetsika amin'ilay fampianarana ny momba ny olom-boahosotra sy ny hosotra izany. Jerintsika ny amin'ny voalohany ity dia hoe ny hosotra no manapaka jioga. Ny hosotra no manapaka jioga. Tena Andriamanitra avy hatrany Isaia 10 dia ny 7:20 izany. So mivaka an'izay teny izay Isaia 10 dia ny 7:20 manao hoe ary amin'izany andro izany dia ho afaka eo an-tsorokao ny entana ary ny bao fitondrany ho afaka amin'ny vozonao ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fitavezana. Amen. Mazava be ilay tenin'Andriamanitra. Raha ho tapaka ny zioka rehetra amin'ny alalan'ny hosotra fa tsy noho ny amin'ny lelan'Andriamanitra. Amen. Tsy ny mpaminany no manapaka ny zioka, sy ny lelan'Andriamanitra no manapaka jioka, fa izay vao hosotra no manapaka ny jioka. Ny hosotra no manapaka ny jioka. Izany hoe tsy ny mpaminany, tsy ny lelan'Andriamanitra, tsy iza izany fa zao ny hosotra no manapaka ny jioka. Tokony ho takatrao mihitsy ny hoe nahoana no mitranga ny fahagagana. Tokony ho takatrao mihitsy ny fomba hatongava ny fipoahana. Ny hosotra no manapaka ny jioka rehetra. Tapaka ny jioka noho ny hosotra fa tsy noho ny olona. Izany hoe noho ny hosotra no manapaka an'ilay jioka fa tsy noho ny olona izany. Tsisy zavatra mazika mikasika ny mpaminany, ny pastera, ny lelan'Andriamanitra. Ny lelan'Andriamanitra dia olombelona. Tsy manana hery avy amin'ny tenany izy. Nahita imbetsaka ny hosotry ny fanasitranana ny asa teo amin'ny ministerako aho, fa izaho manokana dia tsy manana hery hanasitrana na iza na iza. Raha eritreretinao fa ny lelan'Andriamanitra no manana hery dia tena voafitaka ary voafitaka tokoa ianao. Koa dia ahoana loatra ny lelan'Andriamanitra no manao fahagagana, famantarana ary zava-mahatalanjona. Ireo dia vokatry ny hosotry ny fanahy masina. Mazava ny soratra masina, ny hosotra no manapaka ny jioga. Raha tapaka ny hosotra dia noho ny hosotra fa tsy noho ny lelan'Andriamanitra. Tsy maintsy manomboka mijery ny lelan'Andriamanitra amin'ny tena izy ianao noho izany. Olona nosorana na voahosotra izay mitondra ny hosotra. Ny hosotra no manao fahagagana fa tsy ny toerana. Tsy amin'ny toerana hoe mpaminana no hipetrahany hery. Ny hery dia mitoetra, ny hery dia tsy mitoetra eo amin'ny vola, na amin'ny fiara, na ny hiaka, ny fombafomba, ny akanjo, ny fitafin'ny olona no sorana na voahosotra. Ny hery dia eo amin'ny hosotry ny lehilahy n'Andriamanitra izay mitondra izany. Raha ianao ny lelan'Andriamanitra no mihevitra fa manana hery hanao vanjavatra dia tena voafitaka ianao ary voafitaka tokoa. Raha ohatra izany ianao vehivavy ihany koa, ianao vehivavy izany izany fitaka izany no fitaka namitany Losifera ny tenany. Tena namiratra sy tsara tarehy tokoa izy ka nihevitra fa ny fahazavana dia nivoaka avy taminy. Kanefa tsisy fahazavana nivoaka avy tao anatin'ny Losifera.
avy tamin'ny fanendrena sy voninahitran'Andriamanitra ireo voninahitra sy fahatsarana nananany rehetra. Noforon'Andriamanitra tao amin'ny voninahitra izy, saingy nanota tamin'ny fanadinoany fa noforonina ara-zavaboary voatendry izy, nivoaka afo tao anatiny ary nandrava azy. Tsisy olona manana hery avy amin'ny tenany, ary ny tenany lehilahin'Andriamanitra dia mahafantatra an'izany. Jereo ny fomba namaliny apôstôly Petera, ireo izay nihevitra fa izy no nanan-kera. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo, ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha. Asan'ny apôstôly toko 7 dia 9 hitantsika tsara iny tantara iny misy an'le lehilahy izay nalimy teo am-bavahadiny tsara endrika, izay nomena fiantrano nangataka zany. Dia rehefa mba nahita andry Petera sy Jaona izy izay tonga tao amin'ny hiditra ao amin'ny tempoly dia mba niandrandra koa izy mba homena zavatra ao dia izay nananany moa zany nomena dia Jesosy Kristy. Dia rehefa nitsangana le lehilahy zany efa niditra ao anatin'ny tempoly niara-nideran'Andriamanitra niaraka tamin'ny zareo, dia nieritreritra ny olona hoe herin'ny Petera sy Jaona fa tsy herin'ny Petera sy Jaona, ary zay nahatonga azy niteny hoe nahoana ny talanjona ianareo? Toa herinay izy na fahamasinanay no anaovanay azy ho afaka mandeha, fa tsy tamin'ny herin'ny zareo le izy fa tamin'ny alalan'ilay ositra. Amen. Raha ananan'ny lehilahin'Andriamanitra ny hery anasitrana ao amin'izany ny tenako dia ho afaka mandeha nanasitrana sy namoaka ny olona rehetra tany amin'ny hôpitaly sika. Ny tena marina tsy any amin'ny lehilahin'Andriamanitra sy ny any am-paminany ny herin'Andriamanitra ao. Raha isika zany na hoe ao amin'ny lehilahin'Andriamanitra ny hery manasitrana dia nandeha tsika any amin'ny hôpitaly dia nisitrantsika daholo ny olona rehetrarehetra any amin'ny hôpitaly ireny hoe sitrana anao nataontsika an'izany daholo izy rehetra, fa tsy any fa ao amin'ny ositra. Faharoa jerevantsika dia ny hoe ny ositra any amin'ny saha. Matio toko 7 dia ny 4:7 ka hatramin'ny 5:7. Matio toko 7 dia ny 4:7 ka hatramin'ny 5:7. Zao fakan'izay teny izay ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena na fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafenina, ary noho ny hafalena dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fanana rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa ilay sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Haitsika tsara io tantara io misy an'le olona anankiray izay nanana saha izy ao, dia rehefa nanana saha izy dia lasa amin'izay izy andeha izy zany manana harena fa nisy harena nafeniny tao ao, nafeniny tao le harena, dia lasa izy dia ny zanany zany tsy mivaky loha ny asan'le saha, zany hoe olona tatsaha zany izy, olona zay matatsaha le saha zany ao dia ny zanany moa zany izy fotoana zany ny zanany ohatrany hoe mba tafita ny zanany dia lasa nakany amin'ny vilona sy ny sisa, dia tsy mivaky lohan'le saha. Dia mba nisy olona zany mba nanana farantsakely dia mba vidiko io saha io mba ampiasaiko mba hivelomako. Kanjo rehefa niasan'le saha le olona nividy azy, ozy ny zanany le tompon'le saha hoe amin'ity any fa tsika tsy vita hiasan'io ao, fa zareo zany tsy mivaky lohan'izay fa amin'ny asany amin'ny vilona sy ny sisa. Dia namidy ny any zany tamin'ny vola izay nananan'le olona nahafahany mividy azy, dia nomena azy ilay saha. Ora nefa rehefa niady an'le saha, niasan'le saha le olona, hitany tao le harena izay nafenina ray ny tompon'ity saha ity zany. Halleloja, zay le tantara zay ao ny ositra no harena goavana indrindra afaka omena olona. Ao ny ositra zany no harena goavana indrindra afaka omena olona. Ny olona voaositra na nosorana dia tahaka ny harena miafina any an-tsaha.
kanefa indrisy izany harena goavana izany dia miafina ao afovoan'ny sa lehibe. Tsy maintsy andalo sy amakivaky ireo vavahady sy ireo rindrina ianao vao ho tonga eo amin'ny sa. Tsy maintsy mamakivaky ny rano eo amin'ny sa ianao vao tonga eo amin'ny hosotra. Tsy maintsy hanivatsiva ny bozaka sy ny aidratsy ianao vao tonga amin'ny sa. Tsy maintsy hamakivaky ny vatolampy vao tonga amin'ny harena eo amin'ny sa. Zany hoe ianao zany raha teo tonga amin'io sa io, satria ny hosotra zany de tahaka ny arenana feniny. Le sa zany tonga de malalaka be, de mbola misy bozaka eo, misy rano, misy zavatra be da be zany, zay vao tonga am'le sa. Efa nolazaina teo ambony teo daholo zany zay. Ny olona tsy manana hery dia tsy anam-potoana hiampitana ny sa hahitana hosotra. Ny lehilahy kamo dia tsy afaka hanao ezaka hitetezana ny rano sy hanivatsiva ny bozaka sy ny ahidratsy eo amin'ny sa. Mihitsiny izy. Amin'ny famakivakianao ny sa dia aza alaina amin'ny lehilahy iray ny masonao. Ity lehilahy ity no mitondra ny hosotra. Mety ao anatiny zany, mety ao aminy na koa miaraka aminy. Hita eo amin'ny voahosotra ny haren'ny hosotra. Tsy azo sarana amin'ny lehilahy ny hosotra. Ny lehilahin'Andriamanitra dia manana hosotra ao aminy, miaraka aminy ary eo aminy. Halleluja. Misy vidiny na fanakikezana ny olom-boahosotra sy ny atongavana eo amin'ny hosotra. Misy vidiny zany le izy. Tsarovy fa ny hosotra no ilainao fa tsy ilay voahosotra. Indrindray moa tsika vao fitaka mijery an'le olona anao, hitanao le olona, tsy le olona nge no ilainao fa le hosotra hoentiny, le zavatra ao anatiny no ilainao. Kaza vao fitaka any aty ivelany ianao. Tsy le olona no ilainao fa lay hosotra. Ny hosotra no manapaka ny zioga, satria izay hosotra le manapaka ny zioga zay no ilainao. Tsy ny olom-boahosotra no manapaka ny zioga fa ny zioga ao sy eo aminy. Ilay hosotra zany manapaka ny zioga. Misy vidiny tsy maintsy aloha hatongavana amin'ny hosotra. Efa nandoan'ny vidiny ireo rehetra tonga teo amin'ny hosotra. Ny olona tonga teo amin'ny hosotra zany nge fa nandoan'ny vidiny, ka tsy maintsy misy vidiny zany alohanao ihany koa. Hoy Jesosy, na iza manaraka ao izy dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana ka mandoan'ny vidiny ary manaraka. Tsy maintsy milanja ny azo fijaliana entin'ny voahosotra ianao mba hanaranao azy. Mazava be ny tenin' Jesosy. Satria Jesosy, raha anao zany te handray ny hosotra amin'i Jesosy, te handray ny zavatra avy amin'i Jesosy, tsy maintsy milanja ny azo fijaliana ianao, fa ianao tsy te lanja ny azo fijaliana, tsy ho azonao mihitsy n'ilay hosotra na zavatra ao amin'i Jesosy. Dia ohatr'izay koa ny amin'ny olom-boahosotra. Tsy maintsy milanja ny azo fijaliana entin'ilay voahosotra ianao mba hanaranao azy. Te hipetraka teo ankavanan'i Jesosy Jakoba sy Jaona. Nametra-panontaniana tsotra Jesosy, hainareo va ny misotro amin'ny kapoaka zay efa hisotroako ary hatao batisa amin'ny batisa izay hanaovana? Jakoba sy Jaona dia te hipetraka eo ankavanan'i Jesosy. Dia nametraka fanontaniana tsotra izy ny amin'io Matio 20:1-20, hoe hainareo va ozy ny misotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroako ary hatao batisa amin'ny batisa izay hanaovana? Ianao mamaly azy. Amen. Jerevantsika manaraka ny vidin'ny hosotra. Ny vidin'ny hosotra zany, misy karazana vidina hosotra eto zay tsara ho fantatsika zany. Inona ny fidianana azy zany. Ny vidin'ny hosotra, ray mandray naoty ianao 2 points zany.
Voalohany ny vidiny amin'ny fotoananao. Ny vidiny ositra jerevantsika io dia ny vidiny amin'ny fotoananao zany. Voalohany zany jerevantsika dia ny vidiny eo amin'ny fotoananao. Ny olona tsy manana fotoana natokana ho amin'ny harena manan-danja indrindra dia tsy handray izany mihitsiny. Afaka mandany ora maro hijerevana fahitalavitra, zany hoe télé zany, sy hienoana vaovao impolo isan'andro ny maro. Fa ireo olona ireo dia tsy manam-potoana hijerevana vidéo voaositra, zany hoe tsy dia mba manam-potoana hijerena an'ilay vidéo an'ilay voaositra zany. Fa ireo olona ireo manam-potoana hijerevana télé sy izay hienoana vaovao impolo isan'andro, fa tsy manam-potoana izy. Dikan'izay tsy ahazo an'izay mihitsy izy. Fa ireo olona ireo dia tsy manam-potoana hijerevana vidéo voaositra, mandany ora maro amin'ny serasera tsisy ilana azy ny olona, fa tsy manam-potoana hifaneraserana amin'Andriamanitra. Zay mihitsy izy. Ny olona mandany fotoana amina serasera tsisy dikany. Ny olona serasera Facebook, any amin'ny internet sy namana tsy miteny hoe zany ao rehetra dia tsisy dikany, fa zay ilay voalaza eto zany hoe tsisy dikany. Mandany fotoana, temps perdu, misy tombontsoa anao ve inona le zavatra anao, fa nefa mandany ora maromaro, mandany fotoana be da be, fa tsy manana fotoana mihitsy izy mba hifanenana, mba hiseraserana amin'Andriamanitra. Indraindray dia mahavariana ahy ireo olona tsy miomana hiandry sy hahita ilay voaositra ka hifandray aminy, izay manokana fotoana sy mandany ora sarobidy hifandraisana amin'ilay voaositra sy ny hosiny ihany no mendrika handray izany. Niomana handoan'ny vidiny ka hanome ilay fotoana tsara indrindra ho an'ny voaositra sy ny ositra ve ianao. Zay fanontaniana. Karaha te hazo an'ilay ositra ianao any amin'ilay olom-boaositra dia tsy maintsy mandoa ny vidiny, dia ny vidin'ny fotoana. Ny fotoana zany ilay nirasantsika voalohany. Tsy maintsy manam-potoana ianao, fa tsy hoe tsy manam-potoana, misy olona tsy manam-potoana, dia tsy ho azonao zany raha tsisy fotoana ianao. Nefa ianao mana-fotoana amin'ny resaka serasera, amin'ny zavatra tsisy dikany, mandany ora maro, mijery télé, mijery film, mijery série, mijery Facebook. Nefa ianao tsy manam-potoana mba hijerevana vidéo ny voaositra na mba hifanenana amin'ny olom-boaositra, tsy afaka handray ositra avy aminy mihitsy ianao. Vidin'ny faharoa, miresaka antsika mikasika ny vidin'ny ositra. Faharoa dia hoe ny vidin'ny fanetretena. Ny vidin'ny fanetretena. Tian'ny olona ny zavatra mahatonga azy ho hita fa lehibe. Raha tsy niomana hahafohy zavatra ianao mba hahatonga anao ho lehibe, dia tsy afaka hanana ositra. Mahavariana ny olona tsy vonona hampihety ny tenany ka hiondrika amin'ny olom-boaositra iray. Vonona hampihety ny tenanao sy hivavaka ve ianao. Vonona hampihety ny tenanao ka hipetraka hianatra izay tsy fantatrao ao anatin'ny valan-dresaka va ianao. Vonona ho tonga mpanompon'ny olona iray izay nisy fotoana no averinao fa mitovy aminao ve ianao. Tsika ilay izy, ilay fanetretena. Manetretena ianao zany eo anatrehan'ny olom-boaositra. Fanetretena zany mampihitra ny tenanao, vonona hivavaka ve ianao, vavaka amin'i Jesosy, miondrika, mandohalika amin'i Jesosy, mihety amin'ny olom-boaositra. Vonona nihetry ve ianao, azonao izay ositra zay raha vonona nihetry ianao, vidinao amin'ny alalan'ny fanetretena. Fa raha tsy manana, tsy afaka hividy raha tsy manetretena ianao tsy ahazo an'izany, vidina amin'ny fanetretena ilay izy. Vidin'ny fahatelo tsika zao. Vidin'ny fahatelo dia ny fisokafana. Tian'ny olona ny tsiambaratelony, sy te hahafohy ny tsiambaratelo keliny sy ny sarisari-piainany ananany izy. Mahavariana ny mahita ny fomba ny olona manantona olom-boaositra ary miezaka hametsifetsy azy.
amin'ny mody fisehoana ho mpanompo manetry tena sy mpanaradia ary mpankatoa. Fanahin'i Herôda izany. Fanahin'i Herôda no milaza lazao amiko izay misy ny mpanjaka ny voninahitra. Ao fanahin'i Herôda tadiditsika Jesosy rehefa tera dia hoe mba hoany le magy, mba hiankoka zany. Dia nefa Herôda mpanjaka nanontany ny magy hoe lazao amiko ny toerana misy azy. Ao dia mandehana zany Herôda dia rehefa miverina Herôda dia lazao amiko ny toerana misy azy. Fisokafana. Nefa izy tsy misokatra amin'ny eo akory izy. Fanahin'i Herôda zany. Iray amin'ireo mpiankoka aminy koa ao kanefa ny tena zava-misy tsy iray amin'ireo mpiankoka amin'ny akory ianao. Ao reto magy reto dia andeha hiankoka ho any amin'i Jesosy izay teraka tao an-tranon'omby, ilay mpanjaka ny voninahitra. Dia mba niteny koa ilay mpanjaka Herôda hoe tamin'ireo magy reo tena dia tao aminy le magy hoe abalazao aho izy misy azy fa mba hoany koa hiankoka, nefa tsy hiankoka ny tena diany ihany. Ao fa zavatra hafa. Ao vidina amin'ny fisokafana. Mila misokatra ianao amin'ny olom-boahositra zany. Ao fa efatratsika zao. Ny vidin'ny fianarana zava-baovao. Ao ny vidin'ny fianarana zava-baovao zany. Tiany olona ny mifikitra amin'izay nianarany fony fahazaza. Mahavariana ny mahita olona tsy mianatra zava-baovao ary tsy miomana handoa ny vidiny mba hianarana fomba fanaovana asa fanompoana vaovao. Ny zava-baovao tsy maintsy ianarana rehetra dia tsy maintsy misy fijaliana sy soron'ny famerenana miana-javatra. Ao zava-baovao zany dia tsy maintsy misy vidina. Misy vidiny daholo zany, misy fijaliana, tsy maintsy misy fijaliana sy sorona ao anatiny ao zany. Indraindray be loatra ho an'ny olona izany fijaliana izany handalovana amin'ny fianarana hanaovana zava-baovao izany. Be loatra zany ho an'ny olona, tsy vitany, lazainy fa mafy. Fahadimitsika zao, ny vidin'ny fampifanarahana. Ao vidin'ny fampifanarahana zany. Tian'ny olona ireo fomba fanaony zavatra taloha sy mahazatra. Matalanjona ny mahita olona milaza fa mila hositra kanefa tsy miomana hampifanaraka ny fiainany, ny fotoanany, ny fandaharam-potoanany, ny fomba fanaony amin'izany izy. Ao izay mitady ny hositra no tsy maintsy mampifanaraka ny fiainany amin'ilay olom-boahositra. Ao tsy ny olom-boahositra zany mampanaraka ny fiainany ho aminao, ho amin'ilay olona, fa ilay olona ilay mila an'ilay hositra tsy maintsy mampifanaraka ny fotoanany amin'ny fiainany amin'izay olom-boahositra zay zany. Eo amin'ilay mpikasaka ny hositra ny vesatra ny fampifanarahana. Ilay iray mikasaka ny hositra no mivesatra ny fanaovana fomba fiainana hifanaraka amin'ny fitondran-tenan'ilay olom-boahositra. Azonao tsara ilay izy. Ianao zany miezaka mampifanaraka ny fiainanao amin'ilay olom-boahositra. Fa tsy ny olom-boahositra ny ndeha hisadapta ka hanaraka ny fiainanao. Ao fa ianao ny misadapta satria ianao te hahazo an'ilay hositra any aminy. Tsy ilay olona no ilainao fa ilay hositra ao aminy. Dia ianao tsy maintsy misadapta zany ianao mampifanaraka. Ao mampifanaraka zany ianao ny fotoananao, fandaharam-potoananao miomana mampifanaraka an'izay ny fiainanao amin'izay olom-boahositra zay mba azahoanao an'ilay hositra any aminy. Amen. Fahaenina antsika zao ny vidin'ny hiatsa. Vidin'ny hiatsa zany zao. Tsy vonona sotra zao ny olona handoa ny vidiny mba hanome ny tena fanajana. Matalanjona ny mahita olona mila hositra kanefa tsy mandoa ny vidin'ny fanajana ny olom-boahositra iray. Misy vidiny ny fotoana, vola
ary ezaka ny fanomezana haja ny olom-boahosotra sy ny hosiny. Marina tokoa fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena. Hita ny lehilahy iray izay nandoa ny vidiny mba hahazo izany harena izany. Azontsika tsara satria marina mihitsy ny fanjakan'ny lanitra zany dia tahaka ny harena. Hita n'ilay lehilahy iray izay nandoa ny vidiny. Io lehilahy io angeka nandoa ny vidiny tao amin'le say, fa tsy hoe ménage gratuit le say hoe io ary dia hoentoanao nangalany tamin'le zanany, fa ny ray ny zanany no tsy nivakilohan'le say sy navita ny asan'le say. Fa nisy olona izay mba nanana frantsa kely fa tian'le say, tian'le say dia tsy maintsy nividiny le izy tamin'le zanany, satria le say lasa lava be teo le ahitra sy le bozaka, fa le zanany tsy navita ny karakara azy, tsy navita ny asa azy. Fa nisy olona tian'le izy dia izy no paye ny vidiny dia azony lay say. Zay ny antsoina hoe vidiny haja zany zay. Fa fitotsika zao ny vidin'ny fihainoana. Ny vidin'ny fihainoana indray zany zao. Tsy mihaino ny olom-boahosotra ny olona, mila fifehezantena ny mihaino ny olom-boahosotra. Raha te handray hosotra ianao dia aoka ho vitsy teny ary hihaino misimisy. Zany hoe vidin'le fihainoana zany zay. Zany hoe misy olona tsy te hihaino an'le olom-boahosotra, izy ny be resaka. Rehefa mihaino amin'ny olom-boahosotra ianao zany, aleo ianao mihaino be da be, dia aleo ianao miteny vitsy kely, fa aleo izy niteny be da be aminao. Amen. Raha te handray an'le hosotra ny aminy. Tsy afaka handray hosotra ianao raha tsy mihaino ny olom-boahosotra. Jesosy nilaza ny teny izay nolazaiko dia fanahy sy fiainana. Ny teny ny olom-boahosotra ihany koa dia zao, dia misy fanahy sy fiainana ilainao. Ahoana no ahafahanao mandray hosotra raha tsy mihaino mihitsiny ianao? Mihiafatra toriteny ary ny faminan'ny olom-boahosotra. Hoy Jesosy hoe ny teny izay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ka ahoana ary no andraisana hosotra raha tsy mihaino ny olom-boahosotra ianao? Tsy mihaino na ny toriteniny na ny hiafatrany. Fa tsy tianao zao le olona, tsisy hosotra ho azonao avy aminy na ny faminaniana izay lazainy. Fa mila mihaino azy ianao zany. Tianao mihaino azy dia miampita any aminao lay hosotra. Zay no antsoina hoe vidin'ny fihainoana. Ny hosotra zany tsy ho azoazonao any amin'ny olom-boahosotra ho azy ihany koa, fa roa zany misy vidin'ny karazany fito reo ny tanysaintsika mba azahoanao an'izay koa. Zay hoe vidina le izy. Hoe ny vidin'ny hosotra, vidina koa le izy. Dia efa nytanysaintsika teo reny hoe vidina amin'ny fotoananao, vidina amin'ny fanetretena, vidina amin'ny fisokafana, vidina amin'ny fianarana zava-baovao, vidina amin'ny fampifanarahana, vidina amin'ny hiaja, vidina amin'ny fihainoana. Reo zany ilay vidiny fito izay vidiananao ny hosotra. Grand 3 tsika zao na ny fahatelo lehibe dia hoe hazavao ny misterin'ny hosotra na fenina. Hazavao ny ministerin'ny hosotra na fenina. Tena Andriamanitra avy hatrany. Mateo 7:4-7:40 fakitsika. Mateo 7:4-7:40 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena na fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafeniny, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Isaia 7:7-10 koa manao hoe marina tokoa fa hainao fa ianao dia Andriamanitra miafina ary Andriamanitra ny Israely sady mpamonjy io. Isaia 7:7-10 hoe marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina
ry Andriamanitra ny Israely sady mpamonjy io. Ao Andriamanitra koa zany de miafina fa tsy hoe miariary io koa izy. Ao miafina koa Andriamanitra zany. Raha manana fahasahiana na hery hitetezana say ianao de mbola eny antsasadalana ihany dia ho avy any amin'ny hositra. Tsy tonga dia miariary eo amin'ny say ny hositra. Raha izany dia novidiny akamaroan'ny olona tsotra izao zany sa zany. Zany hoe lay hositra na le harina na fenina zany tsy tonga de miariary eo amin'le say hoe io le izy tonga de taza-maso fa izy miafina ao anatin'le say, zany hoe ao ambanin'le tany ao izy, miafina ao izy. Fa raha miariary eo zany izy de ny olona rehetra na ny olona tsotra de afaka mividy an'izany satria ny olona nge manamboly afaka mividy an'izany say zany daholo. Hoe misy arena io de vidiko tany io fa misy arena miafina ao. Be zany ange ny zavatra tsy takatry ny sain'ny olona. Be dia be ny olona manao an'izay koa indraindray hoe ity say ty misy arena miafina ao de vidiny le tany. Amen. Ny hositra de tena harina izay nafenina tokoa any an-tsaha. Ny akamaroan'ny olona dia manambola any an-tranony fa tsy dia hisy mihitsy izany olona hametraka volany amin'ny ariary zany. Ao ny akamaroan'ny olona dia manana vola fa tsy apetrany eo amin'ny ariary le volany. Ao ny akamaroan'ny olona dia manafina ny volany any anatin'ny fitoeran-damba na any amin'ny tiroara. Ny adala ihany no mametraka ny arenany eny rehetra eny toy ny zavatra tsisy lanjana. Ny tanàna Londres, Paris, New York dia manana harena be lavitra noho ny firenena mahantra. Kanefa raha mandeha eny amin'ny lalambe any Londres, Paris sy New York, any New York ianao dia tsy ahita harena mipetrapetraka intsony tahaka ny any amin'ny lalambe ny firenena mahantra. Ao aty amin'ny firenena mahantra zany ny harena de hitanao miariary io. Ao fa ny firenena an'ireo voalaza reo de tsy ahita harena eny amin'ny lalambe mihitsy ianao. Ao any Londres, Paris sy New York ihany ny harena izy ireo fa saingy na fenina. Akaiky ny harena ianao fa tsy hitanao la izy satria na fenina. Amin'ny fotoana tonga eo amin'le say ianao dia akaiky ny hositra, saingy tsy tonga dia mora hita izany. Sarotra ny mahita azy. Mbola misy zava-miafina hazavaina. Izany no tsy maintsy hanazavanao ny mistery ny olom-boahositra. De zany ny antony hanazavananao ny mistery ny olom-boahositra. Ty miresaka mankotsika hoe ny mistery ny hositra na fenina. Raha afaka mahavà sy mahatakatra izany ianao dia tonga eo amin'ny harena goavana na fenina amin'izy ireo. Amin'ity toko ity dia isika dia ifantoka amin'ny teny hoe na fenina. Ninina na fenina ny haren'Andriamanitra mba hampanalavirana ireo mpizaha fotsiny sy mpikarokaroka tsy ao anaty, tsy matotra. Ny hositra no ilay harena na fenina any an-tsaha, miafina ao anaty na eo amin'ny olom-boahositra ny hositra. Noho izany dia tsy maintsy ianao manazava ny mistery rehetra hitanao amin'ny olom-boahositra. Matetika hafahafa tsy mahazatra ary tsy mora vakiana ny olom-boahositra. Raha mihevitra ianao fa mahalala ny zavatra rehetra momba ny olom-boahositra dia mety ho kely indrindra ihany no fantatrao izany. Tenin'Andriamanitra Joba toko 13 dia ny 9 ka hatramin'ny 10. Joba toko 13 dia ny 9 ka hatramin'ny 10. Indro miantsinanana aho ary tsy any izy, ary miakandrefanao fa tsy hitako izy. Mianavaratra amin'izay iasany aho fa tsy tazako izy. Mivily any atsimo izy ka tsy hitako, fa mahalala ny lalana falehako izy. Raha izahany toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena. Mazava be le tenin'Andriamanitra.
eritrereto ny momba n'ireo olom-boahosotra ao amin'ny baiboly. Ohatra ry Mosesy, Davida, Eli ary Elisa. Tena misy zavatra hafahafa maro amin'ny olona rehetra ampiasain'Andriamanitra. Mosesy dia nofanina nofanina Egyptianina ary nanambady hafa firenena. Atsika tsara, Mosesy zany olom-boahosotra ihany koa izy, de tena hoe hafahafa mihitsy izy, fa izy de nofanina Egyptianina nanofana anazy ary nanambady firenena hafa izy, fa tsy jiosy ny vadiny. Davida dia tovolahy mpiandriondry izay tsy nilain'ny fianakaviany, mpiady sy mpitolona izay nanao fialam-boly sy famonoana bera sy liona ary mihira salamo eo mpanaovana izany. Zany Davida. Tanao Davida zany olona tsy de nilain'ny fianakaviany loatra izy, fa Davida nefa de zao olona mpiady sy mpanao fialam-boly mihitsy, ny famonoana bera sy liona. Azonao zany? Alleluia. Ary mihira salamo eo mpanaovana izany. Tanao eo mpamonoana le bera sy le liona, miady am'le liona sy bera zany Davida, sady mihira salamo izy, fa fialam-boly mihitsy izy. Alleluia. Fialam-boliny Davida mihitsy izy eo mpanaovana azy. Elia dia olona hafahafa mifono mistery izay mipetraka tany an'efitra tahaka ny bibidia ary tsy mipoitra raha tsy fotoana fanaovana faminaniana, ary miverina any amin'ny aizina any indray rehefa vita izany. Eli zany de ohatr'izay. Eli indray zany de olona tena hafahafa mifono mistery koa izy, izay mipetraka tany an'efitra ozy isika teo zany tahaka ny bibidia, mipoitra izy rehefa tonga le fotoana faminaniana fanaovana izany, de avy eo izy miverina any amin'ny aizina any amin'ny tany efitra indray izy. Fa mbola hafahafa lavitra Elisa no izy nanana indroa avy ny ositra teo amin'ny fiainan'ny Eli. Jaona mpanao batisa dia nifady ianona foana ary nipetraka tany an'efitra, hafahafa fiakanjo sy fihinana ary nitondra fiangonana tany amin'ny toerana tsy ampoizina indrindra hitombohan'izany. Tanao Jaona mpanao batisa io mifady ianona foana Jaona. Aizy Jaona mipetraka any an'efitra any koa izy no mipetraka. Ina ny fiakanjony? De fa haitsika ny fiakanjony. Ny akanjony firy ny akanjony Jaona? Ray. Iny ihany ny akanjony volombiby iny. Ina ny fihinany? Valala sy tantely. Zay ihany. Mifady ianona foana izy. Nefa zao nitondra fiangonana izy tany amin'izany toerana tsy nampoizina zany, ka nitombo mihitsy izany fiangonana noentin'ny Jaona mpanao batisa zany. Alleluia. Tany amin'ny toerana tsy nampoizina, tany an'efitra tany. Alleluia. Jesosy Kristy ilay mpamonjy voahosotra dia mifanohitra amin'izany. Jesosy indray zany de tena hoe mifanohitra amin'izany Jesosy. Jesosy indray nihinana sy nisotro ary ny vahiny tany amin'ireo mpanota matevik'olitra tao an-tanàna. Ny ankamaroan'ny olona mitondra hosotra dia tsy mora ny mamaky sy mahatakatra azy nahoana ny toy izany. Tsy mora mihitsy zany ny mamaky sy mahatakatra azy nahoana ary ny toy izany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ho an'ireo mpanandrakandrana fotsiny, fa ho an'ireo olona mpikaroka fatratra izay tena mila ny hosotra. Tsy natao ho hitan'ireo mpiavonavona sy mpievitena ho zavatra ka tsy mahavita lavitra sy mikaroka fatratra ny arena. Tsy mahita lavitra. Zany hoe tsy natao zany fanjakan'Andriamanitra zany tsy natao ho mpiavonavona, mpievitena ho zavatra ka tsy mahita lavitra sy mikaroka fatratra ny arena. Ny aren'ny hosotra dia tsy ho azo nyreo mora miova sy variana any ivelany ny zavatra hafahafa amin'ny olom-boahosotra. Ny aren'ny hosotra zany de zao tsy ho azo ny olona mora miova
sy variana ny amin'ny velan'ny zavatra hafahafa amin'ny olom-boahositra. Raha anao zany variana amin'le zavatra ty velany hitanao iny fotsiny amin'le olom-boahositra dia tsy azonao le izy. Varianao ohatra varianao zany jeran'ny jaona mpanao batisa, ao anakory zany akanjon'ny jaona zany, raha ihany ny akanjo tsy mba misolo akanjo mihitsy dia iny foana ny akanjo mandritra amin'ny fotoana maro, ao tsy miova, iny ihany ny kapany ao dia anao zany gaga hoe tena mahantra ve ty sa dia tena tsy mba manana akanjo mba miova mba alamody dia raha variana an'izay anao zany dia tsy mahazo an'le ositra ianao hoe dia iny costard iny ihany ny costard andrapasy iny kiraro iny ihany ny kiraro andrapasy dia iny foana dia iny ndray lasa mahavariana an'le zavatra ty velany ianao zany, tsy azonao le zavatra. Halleloja. Ny haren'ny ositra dia tsy azon'ny olona mijery an'izay ty velany ty zany. Tsy voatery hialatsiny amin'Andriamanitra no ny toerana nametrahan'ny ositra. Imbetsaka izy no nametraka ny osiny amin'ny toerana tsy ilaina, ka ireo tena mikaroka hiany no mahita azy. Mahagaga Andriamanitra, ataon'Andriamanitra any amin'le tena hoe toerana tsy ilaina, amin'le olona tsy ampoizinao mihitsiny, any misy an'le ositra, any misy azy dia tsy azonao mihitsy an'le izy indraindray. Amen. Ny olona tsy afaka miandry, tsy afaka mikaroka, mora maratra ary mora very fifantoana dia olona vositra satria ny ositra dia nafenina azy ireo. Misy fotoana ao amin'ireo olona nanana ny fahotana miariary no anafenan'Andriamanitra ny fanomezana. Ohatra amin'izany Mosesy ilay mpamono olona sy Davida ilay mpitsangajanga. Hitanao Davida ilay mpitsangajanga, ty vehivavy be Davida ary izy lavo tamin'ny vehivavy, dia Mosesy mpamono olona, fonon'ny Mosesy ilay Ezipsiana ao nefa nafenan'Andriamanitra any anatin'ireo an'ilay ositra. Halleloja, halleloja, amen. Misy fotoana afenan'Andriamanitra ao amin'ny olona alohan'ny fiarahamonina sy hafahafa ny osiny. Elia no ohatra amin'izany. Ao Elia zany dia tena hoe alohan'ny fiarahamonina, imbetsaka Andriamanitra no nanafina ny osiny any amin'ireo olona sy ireo fomba sy fanajana atao amin'ny olona na fivoriana avolainta. Jaona mpanao batisa indray no ohatrany amin'izany. Misy fotoana afenan'Andriamanitra ny osiny any amin'ireo mpiverin-dalana, any amin'ireny miverin-dalana ireny dia afenan'Andriamanitra anatin'ireny ny osiny, izay gaga ianao. Ao ny tsy fahaizana mifandray na manaja ny olona miverin-dalana iray dia tahaka ny mpanjaka Saoly dia ahatonga anao ho vositra ny amin'ny ositra. Ao mitohy miampita amin'ireo any ivelany sy ireo efa ny andrandrana an'izany ny ositra fa nafenina tsy ho hitan'ny olona mpiavonavona. Mety ianao ve no vositra amin'ny ositra, tsy mety ho hita na ho azonao an-tsaina mihitsy ny hoe Andriamanitra mampiasa olona izay manao zavatra amin'ny fomba hafa tsy mitovy amin'ny andrandrainao, kanefa dia izany no mampiafina ny ositra aminao. Misy olona mikorotana tanteraka amin'ny fomba hiatseko amin'ny ositra, miandrandra ianao zavatra amin'ny fomba hafa izy ireo. Maro ny olona miandrandra ho hafa volokoditra, fiteny amin'ny fomba hafa, amin'ny fomba fiakanjo, fomba hafa, hitondra fiara karazany hafa ary hipetraka amin'ny toerana iray. Amin'ny fotoana tsy eo amiko ireo zavatra andraindrain'ireo dia voakisaka miala amin'ny ositra izy, kanefa ninina fenina mihitsy ny ositra mba ny mpanetry tena ihany no mahita azy. Ohatr'izany tsika mahita ny olona mitondra fiara, mitondra volokoditra mijery an'izany rehetra izany dia amin'ny fotoana tsy hitanao eny amin'ilay zavatra dia iny ianao fa tsy manantona azy. Ao gaga ianao mahita an'ilay pastera nanao pataloha tsotra, nanao short tsy nandeha tomobile izy fa nandeha tongotra.
Tagna bisikilety izy dia iny anao fa niala dia tsy azonao le ositra fa ny ositra dia na fenina mihitsy n'ilay ositra fa mba ny mpanetry tena ihany no mahita azy. Na dia eo amin'ny tsapahitanana aza ny volamena dia azon'ireo ny omana handavaka lalina ary midina any ambanin'ny tany lavitra mba hakita harena. Ny solika ilay volamena mainty koa dia any ambanin'ny tany lavitra no ahitana azy ary voatokana ho an'ireo mpihaza harena vonona handohan'ny vidiny amin'ny fipetrahana any ambanin'ny ranomasina ary kanao izao karazany zavatra hafahafa rehetra izao mba azahoana izany. Toy izany natoran'ny harena, ny harena goavana dia afenina mandrakariva, na dia ny harenao kely aza dia afeninao any amin'ny banky. Ny harena kelinao io aza afeninao any amin'ny banky. Tsy hoe vola be atony eny fa any ianao manafina azy. Tsisy olona mametraka ny tahiriny mandritra ny androm-piainana eo ambony vilia lehibe iray manoloana ny vavahady. Tahaka izany koa no anafenan'Andriamanitra any anatin'ny olom-boahosotra lalina any ny harena ny tsara indrindra dia ny hosotry ny fanahy masina. Alleloia. Tsy maintsy mandalo amin'ny fiaviany ny volokodiny, tsy maintsy mandalo amin'ny fiaviany ny volokodiny ny maizy azy izy, fomba fiteny, ny fianarana, ny ratoviny, ny kolotsaina ary ny fiavian'ny olona iray ianao vao ahazo ny osiny. Amen. Raha any Amerika na any Nigeria no ahitana ny ositra kanefa halanao ireo firenena roa ireo dia ho vosotra tsarovy fa ny ositra dia hita any anatin'ny olom-boahosotra. Raha tia Madagasikara zany any amin'ny gasy ilay ositra nefa tsy tianao le gasy, tsy tianao le lelan'Andriamanitra gasy, tsy tianao le mpanompon'Andriamanitra gasy na le pastera gasy dia miala tsiny aminao tapitra fotoanantsika andao tsika sotran'Andriamanitra mina fa voarainao ny afatra misaoran'Andriamanitra amin'ny alalan'izay fampianaran'izay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka indrindra ny amin'ny fampianarana amin'ny androany ty indro averina aminao ny saotra sy ny dera ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.